Anao zay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Itoetra sy anapaka ao am-ponao ane ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray, ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ao anatin'izay fibanjinantsika ny lohevitra vaovao amin'ity volana novambra ity, ny hoe miandrandra famonjena ny miny. Dia ndeha lay vavaka nataon'i Jakoba raha tojo sy tafiditra tao anatin'ny orooro sy ny tahotra izy, ka niandrandra ary nanantena ahita fity amin'Andriamanitra. Dia ny Genesisy 2:7 zany ka nindiny ny 10 ka hatramin'ny 17. Ny zavamisy dia la nanaraka ny vaky ny teny isika. Dia Jakoba dia nahatsiaro ny tenin'Andriamanitra zay ambarany hoe ny tenin'ny razany dia Abrahama sy Isaka, fa tokony hiverina any amin'ny tany avana izy, any Kanana. Sangy nahatsiaro fa tsy mora zany fiverenany izany, satria esoralany dia manana fahatezerana aminy, satria nalainy tamin'ny fisolokiana ny tsodrany rainy. Ka mba atony sy ampitony ny fahatezerany Esau, dia nataon'izay hevitra rehetra mba hanakanana zany fahatezerany Esau zany, ka nandefa mpialolalana izy mba hitsenany Esau, ary nampitondra fanomezana ho azy. Kanefa rehefa niveriny ireo mpialolalana ireo, dia niteny tamin'i Jakoba hoe nahita ny raha laonao tokoa zahay, fa izy koa dia mitsena anao miaraka amin'ny lehilahy firy 700. Dia porotra zany hoe tena raiky tahotra tanteraka Jakoba, ary nahatsiaro hoe ahoana ny fomba tsy haringana na hahafaty ny taranako. Dia zarainy tokony roa ny olona mpanaradia azy, ka hoy izy hoe raha mamely ny ray Esau dia mba afaka mandositra ny antoko anankiray, dia mba misy zay taranako. Ary teo anatren'izany izy no nanao lay vavaka hitantsika, zay novakin'ny namantsika teo, ka nilaza sy nampatsiahy zay efa nataon'Andriamanitra taminy, ary nametraka fa fitahiana no natoza ho azy, dia mbola manantena koa izy, fa Andriamanitra efa nanome toky azy, fa anisy ny taranany ka hamaro ny taranany, tsy handringana ny taranany Andriamanitra. Voalohany indrindra ry havana ny hitantsika amin'izany tantara zany dia izao: ny vavaka no endriky ny fiantsoana vonjy amin'Andriamanitra. Ny vavaka no fiantsoana vonjy amin'Andriamanitra na fiandrandrana famonjena, fanehoana fahatokiana ny amin'izay asan'Andriamanitra ataony ho fanavotana ny olona, ny fanaovana ny vavaka. Ny vavaka zany dia maneho finoana ary maneho fahatokiana feno an'Andriamanitra rehefa mivavaka, satria efa nahita ny soa nataon'Andriamanitra taminy, ary mbola afaka manantena koa fa Andriamanitra dia afaka mamonjy azy amin'ny loza zay miatra aminy. Ary zany no asehon'ny finoana. Ka raha ambara ny vavaka dia tsy hafa-kory fa valiteny ataon'ny olona zay mino ny amin'izay efa nataon'Andriamanitra azy. Zany ny vavaka. Valiteny ataon'ny olona zay mino amin'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovany
zay efa nataon'Andriamanitra taminy. Ary zany no asehon'i Jakoba etsy. Andriamanitra ianao fa niteny tamiko fa ody any amin'ny havany raiko a. Ianao efa namindra fo tamiko fa raha nitany Jordana dia tehana fotsiny netiko fa rehefa iverina dia manatokony olona roa. Ary ianao mbola manome toky ahy fa anisy soa ny taranako ianao. Ka tsy tambosainy izany. Zany no tsarony Jakoba teo amin'ny fiainany. Ka valy teny ataony amin'Andriamanitra. Zany vavaka izany. Ary hitantsika ao amin'ny Mateo 7:7 ka hatramin'ny 1:30 zay efa novakina teo, ny amin'ilay jamba roalahy zay niantsoantso raha nahitany Jesosy ka niteny hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davida. Mamindrafo aminay ry zanaky Davida. Jesosy nanontany azy ireo ka nanao hoe mino va ianareo fa mahay manao zany aho? Fa tenyireo dia hoe eny tompoko, eny tompoko, mino zahay fa ainao tanterahany zany. Satria tokoa araka ny ambaran'ny Soatra Masina dia tsy misy azo azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Ary zay rehetra mino fa misy Andriamanitra dia tsy maintsy manantena koa fa sady miaina izy no mamaly soa an'izay mangataka aminy. Ka raha mangataka ianao famindram-po amin'Andriamanitra dia voalohany indrindra mahatoky ianao fa ain'Andriamanitra tanterahana zay fangatahanao. Dia ireo jamba eny tompoko dia nanindry ny masony Jesosy dia nahiratra izy ireo dia ho Jesosy hoe ny finoanareo no nampiatra zany taminareo. Re fiangonana malala ao anatin'ny fiainantsika dia tsy loazan-javatsarotra isika. Ao anatin'ny fahavelomantsika dia tody zava-manahirana trano isika. Fa ny fanontaniana dia zao, inona no ataonao rehefa tery amin'ny fiainana ianao? Maro amintsika malagasy moa dia miteny hoe rehefa tery amin'ny fiainana dia zay vo moa maninona? Adala. Zay vo adala. Zany hoe rehefa tery dia manao zay tsy fanao, manao zay tsy tokony atao. Fa zay tarehany ten'Andriamanitra atsika rehefa tery na tratiny zavatsarotra isika, mahalala mitodika amin'Andriamanitra ka mivavaka aminy. Fa ny zavatra misy mantsy dia zao, rehefa tsy mahita le intsony ny olona dia vavaka sisy. Zany hoe ny vavaka zany ny faralahany amin'izay atao. Fa tsy ny vavaka no voalohany indrindra dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Ary zany no asehon'ny vavaka. Raha tojo zavatsarotra isika, mova efa natsiaro fa efa nanao soa antsika Andriamanitra tamin'ny lasa, ary ny famindram-pony ny mbola mahatozao antsika ka ananantsika fanantenana fa mbola afaka hamonjy sy hita antsika izy amin'ny ho avy. Raha eny ny valiteninao dia ho tanteraka aminao zay inonao, tahaka ny hitantsika tamin'ilay antsoantso ireo jamba roalahy. Fa ny fahakory ny avany dia zao, raha mandinika izao vavaka izao isika dia tsy hoe valiteny ataon'ny mino ihany amin'ny setiny zay efa nataon'Andriamanitra azy ny vavaka, fa fanehoana koa fa Andriamanitra dia mahatoky ny teny, mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Ho Jakoba, fa ianao efa nanao hoe anisy soa anao tokoa ka ataoko maro ny taranakao.
tsy voisa tahaka ny fasikainy amin'ny ranomasina. Raha vantanina zany fomba fiteny Jakoba zany dia zao hoe tazomiko amin'ny teninao ianao Andriamanitra. Raha mbola vantanina kokoa dia zao tazomiko amin'ny vavanao ianao Andriamanitra, amin'izay nambaranao. Rehefa nilaza ianao fa anisy soa ka eo anatreny mety ho faharinganako tsy fahafoana ny taranako, mahatokony ny teninao aho, mahatokony ny teninao aho. Zany ry havana no hevitra zany teny zany, zay fanehoana fa marina Andriamanitra ary azo antoka fa tsy hitsoaka ary tsy hivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ary tsy hoe marina fotsiny Andriamanitra ary tsy hivadika amin'ny teny izay nataony, fa manana fahefana ihany koa izy anatanteraka ny teniny. Satria Andriamanitra izy, ka ny faniriny dia ainy ny mahatanteraka azy. Zany mahafazy amintsika olombelona. Ny olombelona dia manana fanirina fa tsy voatery ahavita ny faniriny avokoa, fa Andriamanitra dia sady manana ny fikasana, no afaka manatanteraka ny fikasana, ka marina sy azo itokiana io tenin'Andriamanitra io. Ary ditantsika nytoy ny tantara fa nahita fitia tamin'Andriamanitra Jakoba, ary nahita fitia koa teo anatreny Esau. Ka raha fandringanana no nahatery azy sy nampiororo azy, dia fihavanana no hita. Raha toizinareo ny tantara dia mahafinaritra, satria rehefa nandeha ny antokon'olona samihafa ka nahita ny Jakoba Esau, dia niazakazaka ka namihana ny vozony sy naroroko azy, ary mbola nanome toky fa tsy handray ireo fanomezana samihafa, fa niteren'i Jakoba handray mba azahoany toky fa io fihavanana io dia nisy tambony ka tsy azo tsoahana intsony. Ary tsy nanaiky ho azy izy ny fiarovana izay nomeny Esau azy, izay ilazany fa tena avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Fiavana malala ity vavaka nataony Jakoba ity, zay anambarany fa mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tena hanehoana sy ilazana tokoa fa ny tenin'Andriamanitra dia nataony ho an'ny taranaka mifandimby zay mahatoky azy, ary nataony ho an'ny ankonana mifandimby mba ahazona ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa izany no antoka andraisan'ny olona ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana. Tsy misy izay tsy tian'Andriamanitra andray ny famonjeny dia ny fitahiana ho amin'ny fiainana. Ary zany no nanirahany an'i Paoly, hitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly teo, sy ny namany akany Makedonia. Raha miandrandra famonjena ny olona tany Makedonia ka nilazany hoe miampitamaka aty Makedonia ka avonjeo izahay. Makedonia moa dia Antiokia ankehitriny, zany hoe tonga nakany Eropa ny filazantsara, ary dia tonga aty Afrika, ary tonga atsika aty amintsika Madagasikara. Zany hoe izao tontolo izao, zay endrik'ilay filazantsara, ny filazantsara efa nambara sy nampitondraina ny Jaona ny hoe toy izao ny ty amin'Andriamanitra izao tontolo izao, aoanao izy nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra, lay tenin'Andriamanitra mahatoky no tonga nofo na lasa olona ka maty teo amin'ny hazo fijaliana, mba hisolo ny helokin'olombelona rehetra.
ary raha ny tenin'Andriamanitra tsy miova omaly sen'io zany mbola hiandran-drantsika ny fitahiana, mbola anatenantsika ny famonjena dia ny fiainantsika ilay fitiavan'Andriamanitra manafaka atsika amin'ny fanameloana, mpananantsika ny fiainana sy ny fandovahana ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, raha tojo zavatsarotra ary ianao mivavaha manetretena anatin'Andriamanitra ka manatona azy fa zany no endrika anehonao fiandrandrana famonjena avy aminy, zany no endrika anehonao fa mahatoky sy maro n'Andriamanitra amin'ny teniny ary afaka manatanteraka ny teniny aminao sy ny ankonanao, ny mpianakavinao, ny taranakao mifandimby, satria zao tontolo zao ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Fa raha hoy izy anisoanao aho ka ataoko maro ny taranakao dia toky sy mitarika atsika ho amin'ny fifaliana, amin'ny fanantenana izany, fa ho toho tokoa raha mino isika ary ahita zany tokoa isika raha manana fifandraisana mandrakariva aminy, satria zany no nataony Joba raha tojo zavatsarotra izy, fakazara mitsotoa dia ninona dia hiadana ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fahafian'ny soa zay efa nampanatenay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay teny nanaiky hiara-monina amintsika, fa raha tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy dia hitondra fiainana ho azy ianao. Amen.